avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Un vrai pro, c'est qu'un outil change tout. Stayer, précision, puissance, performance. Fabriqué en Espagne. Manulcianoni vovô. Poisson vovô man patanjaka. Proxayan. Manulcianoni vovô. Anjakan'ny fifanakalozana tsy ara-dalàna ny eny an-dranomasina sy eny amin'ny siran'antsambo ka miteraka fahatarana amin'ny fampandrosoana ara-toekariana eto amintsika. Ndrevidrevitra ny bomba lakrimozena nandritra ny grevy mpianatra ny vodivorona manoloana ny olany vatapahanjirosorano tamin'ity androany ity. Tsy nafapo solombavam-bahoaka ny valiteny azony nandritra ny fionana tamin'ny ministry ny toekarena. Isan'ny voaresaka ny fisiany ny fantsiana ny dedibolam-panjakana izay miteraka tsy fampiana rabola eo amin'ireo solombavam-bahoaka. Ny fiarovana ny ranomasina no fiarovana ho antsika izay nasongadiny Andry Rajoelina nandritra ny fionam-be iraisam-pirenena momba ny ranomasina. Lahateny izay mifanipaka amin'ny zava-misy eto amintsika raha ny fiainan'ireo mpanjono an-dranomasina. Olona manodidina ny 10 miaraka amin'ilay navandoza ny fantatra fanamony ainy tamina sekoly iray tao amina tanàna ao atsimo atsinanany Autriche androany ny antsiprian'izay. Migadindray ny amin'ny valora alina fotoana ny fampalalamba vaotsika eto amin'ny vita lavitra kolo fa tena ny araba tombo kilasy tombo vavy manasana ihany koa anaraka ny antsiprian'izay toy ny mahazatra matoa andatsoratra vetrano nondeha nokafana ny fiarana anjakan'ny fifanakalozana tsy ara-dalàna ny eny an-dranomasina sy eny amin'ny seran'antsambo ka miteraka fahatarana amin'ny fampandrosoana ara-toekarena eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Loza mitatao an'ny firenena izany raha tsy misy fandraisana fepitra entitra indrindra ireo karazana zava-mahadomelona avy any ivelany izay efa misy tambazotra matanjaka mampiditra azy antsokosoko eto amintsika matoa andatsoratra. Amin'ny mahanosy antsika ny fikajina ny ranomasina sy ny arena ao anatiny dia fiarovana ny hoavintsika. Hoy Andry Rajoelina nandritra ny lahateny izay nataony tao amin'ny fivoriam-beny ny firenena mikambana momba ny ranomasimbe 2024 natao tao Nice la Frantsa. No mafisiny fa mitaky adidy sy andraikitra fiara-miasa ary fiara-mentan'ny firenena rehetra izany. Raha ny zava-misy eto Madagasikara ny toerena sarotra ary tsy voafehin'ny mpitondra fanjakana ny miaro ny sisitany sy ny fari-dranomasiny Madagasikara. Ny morontsirak'i Madagasikara izay misy hatrany amin'ny 5,000 kilometatra. Raha ny zava-misy ihany koa anjakan'ny fifanakalozana tsy ara-dalàna eny an-dranomasina sy eny amin'ny seran'antsambo ka miteraka fahatarana amin'ny fampandrosoana ara-toekarena. Ankoatr'izay, mampiroborobo ny fifindramonina tsy ara-dalàna sy ny fampidirana antsokosoko ireo karazana zava-mahadomelona ary ny fitrandrana tsy amin'ny tokony ho izy ireo arenan-dranomasina ny tsy fahaizana miaro ny sisitany. Raha ny zava-mahadomelona manokana mampanahy ny hoavin'ny Madagasikara indrindra ho an'ireo tanora. Iteneneviny fiarahamonina isaky ny fokotany eny ankehitriny fa mihamaro ireo ankizy kely latsaky ny 12 taona amin'ny fokasikara sy rongony. Hita hatramin'ireo mpianatra eny amin'ny EPP, CEG, lycée na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana. Mampanahy ihany koa satria raha ny antotanisa voaray dia isan'ny manana tarehimarika ambony ka efa mihoatra ny 7,20 isan-jato ny tany fidoroana zava-mahadomelona eto Madagasikara raha toka 20,2 isan-jato ny salanisa eto ambonin'ny tany. Ny any Ghana ohatra tsy misy afa-tsy 3,5 isan-jato ary tsy misy afa-tsy 3 isan-jato zany ao Nigeria. Loza mitatao an'i Madagasikara zany raha tsy misy fandraisana fepetra entitra indrindra ireo karazana zava-mahadomelona avy any ivelany izay efa misy tambazotra matanjaka mampiditra azy antsokosoko eto amintsika. Ny tena olana eo anatrehan'izany ireo mpitatitra, mpanao hira kely na mpanelanelana, ireo mpanjifa no mameno ny fonja, ireto farany ihany koa izay tsy sahy manambara ny toerana ny aviny sy ny tena tompony satria efa voafehin'ny lalàna ifampifehezan'izy ireo izay samy mpanao afera. Izany hoe ireo trondro madinika ny voasambotra sy aiditra ponja fa ireo trondro vaventy kosa ireo mpampiasa vola
mihamana-karena sy miadana ary raha toka voasambotra izy ireo tsy miandrela dia fa mivoaka ny fonjy indray. Ankoatra ny zava-mahadomelina miditra ny tsokosokoka manimba ny malagasy tsy voafeny sisy tany ka anivelany matetika voatratra ireo arena voajanahary. Anivelany voatratra ireo arena kibony tany ahondrana ny tsokosoko avy eto Madagasikara. Andramena, sokatra, volamena, ragidro sy ny maro hafa. Isan'ny mampirongatra ny fanondranana ny tsokosoko sy ny fampidirana ireo zava-mahadomelina eto amintsika ny fisiany tambazotra matanjaka, ny kolikoly, ny goragora amin'ny fampiarana ny lalàna, ny tsy fahampian'ny isa sy ny tsy fahampian'ny fitaovana amin'ireo mpiaro ny sisy tany, ny tsy fisiany tany tandalàna ary ny tsy fananana politika mazava sy fandrindrana ny fomba fiasa araka ny tokony ho izy. Efa misy ireo miezaka sy manao ny ainy tsy ho zavatra, saingy toa miady irery izy ireny matetika. Tsy afa-manoatra no ilay tsindry sy raha-matahora miatra aminy. Ho avy amin'ny fitakiny ireo mpianatra teny vodivorony sika rehefa avy eo fa manapirofo ny fahatapahany herinaratra lava reny amin'izao fotoana ny fahaolana fototra tsy voavahan'ny fitondrana rajoely ty olany herinaratra ty ireo solom-bavamboaka nanaovana fanadiadiana androany. Ny angovo sy ny herinaratra izay azona famatsim-bola betsaka sy amoahana teti-bola-panjakana nefa izao tsy ahitam-bokadrao raha ny fanadiadiana tsy aro rasoarively no mitatitra ny antsipriany mikasika izay. Mbola mitoetra ho fanamby-lehibe ny famatsiana herinaratra eto Andrenivohitra. Efa mihoatra ny adiny 5 isan'andro ny faharetany fahatapahana amin'ny toerana maro. Efa tapaka sy niverimberina ny fanambarana fa ho vaovahaingana ny krizy ara-herinaratra. Mijana ho tantara ireo tetikasa sy tedi-bola laniana ho ireo solom-bavambahoaka nanio ny heviny manoloan'izany androany. Efa ho antoana maro no nanantena ny ovany endriky ny famatsiana herinaratra ny malagasy. Saingy izao mbola isan'ireo olana fototra hitaraina ny vahoaka ity olany herinaratra ity ankehitriny. Manapirofo sy mampiariary zany fa tsy mahavaolana intsony ity fitondrana ity raha ny faneho-kevitra. Hitako tena tsapa hoe tsy mahavaolana intsony ity fitondram-panjakana ity. Le fitondram-panjakana misy no lasa olana satria raha niditra tao angery zareo tamin'ny 2018 dia natao tagnatina hira fampelezan-kevitra misy ny hitondra vaolana maharitra ho an'ny délestage zany. Ary zany no ataoko hoe isan'ny natao fanalana an'ilay filoha teo aloha Herra Jaonary mampianina misy aza angamba raha sy diso no fitadidiako ary miara matadidy an'izay ny voaka malagasy hoe isy vaolana hoentin'izany filohan'ny Rajoelina zany amin'ny délestage. Nefa moa ty izy tia efa tia mandafa roa mbola olana ihany no hita, olana ihany no misesisesy ny projet Volobe zay vao nosoniavina sy mbola fantatra hoe inona no ici de sortie any Madagasikara amin'ilay délestage eto Madagasikara ka ho ana zany tsy mahavaolana tamin'ity délestage ty ny fitondrana Rajoelina fa vao may ny aggravé ilay olana efa navesatra be ny aignan'ny malagasy. Ankoatra ilay fanambarana farany amin'ny fanovana ny orinasa Jiramao Société Anonyme na orinasa mitokana eo ambany fiahiny ny fanjakana. Efa natoa masina ihany koa ireo fitaovana entina nanganana tompam-pamokarana herinaratra vaovao. Amboarina manokana mihitsy ireo tetezana amin'ny lalam-pirenena faharoa itateran'izany. Vahaolana aingana no ilaina ka afaka firy-taona indray ireo rehetra ireo vao amaolana sa ajana tahaka ireny tetikasa nampanantenana tsy nahitam-bokatra ireny. Ho kosa ny faneho-kevitra ity solom-bavambahoaka ity. Mikasika ny olan'ny herinaratra moa dia raha antsika mahita zany fa tena vao maika ara me mafy le izy. Tsara raha mandeha ny jiro dia izay ny olana zany hoe misy fitaovana tonga ho atao masina dia miandry zany. Raha riva moa zany rehefa avy eo séance de travail atao miaraka amin'ny tompon'andraikitra amin'ny Jirama dia 8 heures iresany. Dia amin'ny 12-13 koa amin'ny lakamisy zoma misy ny fionana amin'ny gouvernement dia alao dia vakina batsilana eo mihitsy io herinaratra io dia 8 heures izay tenin'ireo ministre eo. Le izy zany raha izany no antany dia ohatrany hoe tsy efficace mihitsy le vahaolana hoentina matombola ohatr'izao foana. Dia mila mijery vahaolana maharitra ary mandaitra ary raha izao ny olona maizina andaharan'ny tsy fandriam-pahalemana sy ny sisa hiaran'ny tsy fandriam-pahalemana sisa tsy amin'ny 2026 na amin'ny Desambra vao misy vahaolana fa mila vahaolana zao zany. Tsy misy fivoarana mazava amin'ny fanatsarana ny famatsiana herinaratra na eo aza ireo tetikasana roa sy ny fanjakana. Miariary ny zava-misy fa mbola ho lava ny tolona hialana amin'ny fahazarana amin'ny fahatapahan-jiro maharitra ho hiatra ny ireo solom-bavambahoaka.
feno tetikasa feno fanambarana ny fitondrana nefa mbola anaty ny vahoaka ny fahatapahany herinaratra mihoatra ny adiny 5 isan'andro izay manambara fa tsy misy dravitra matotra tetikaty politika no ampiasain'ny fitondrana na fenana nisy faiza mitantana ohatrany izy ireo mpitondra izay mitohatra ny miezaka manarona ny tsy fahombiazana amin'ny teny sy ny fampanantenana trany toy n'izay vaovao mikasika ny herinaratra eto amintsika izay hatrany nanatitra taratasy fangatahana fahazahoan-dalana teny amin'ny prefektura n'Antananarivo renivohitra ny solotenany MRV na ny gasy miaro ny rariny ho an'ny vahoaka mikasika ny fidinana an-dalambe ho taterahan'izy ireo sabotsy 4 jona ho avy izao ambizay ny fahatapahan-jiro rano feno kapoaka ka mila vahaolana mazava sy maharitra manoloan'izany ireo mpanjifa tsy midika ho fanakorotana zany fa fitakina nzoy sy ny rariny hony teo anivony MRV ndao raha tsika ny fanampanazavana mikasika izay ny gasy MRV manokana tsy mieritreritra azo valiteny tsy azo fankatoavana satria na ny ato izay metrahana ny taratasy dia anisan'ny mpanjifa rizanao eto anivony prefektura ny vahoaka malagasy ny vahoaka mandinika dia mpanjifa ihany koa dikan'izay raha resaka fanjifana zany no resahana tsy tokony isy ny sakatsakana fa raha ohatra ka hoeny amin'ny trésumé na mieritretra anakorotana rariny raha ohatra ka hosakanina satria ato anatiny fanomanana fety tanteraka isika zao dia tsisy eritreritra anakorotana mihitsy koa aloha ny gasy MRV manokana tsisy olona tsy manao politika fa samy manana ny fomba hitondrany azy dikan'izay zany izahay gasy MRV dia mahatsiaro tena ho tompona andraikitra amin'ny resaka fanjifana satria mpiarozoan'ny mpanjifa ny asanay fa tsy resaka politika na makany amin'ny fanakorotanana na misy ambadika politika na misy loko politika izahay ireo tsy manana an'izay loko zay ao anatin'izay olany herinaratra eto Madagasikara zay manambahiny ny sampana fampalalam-baovao amin'ny tiality dia tsy iza fandrematora Gerson Antoine solombavamboaka amin'ny Madagasikara miarabanao tonga soa ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity hitantsika nandritra ny volana maro ny ikika nataon'ny mponina makasika izay olany herinaratra eto Madagasikara zay tamin'ny alalan'ireo fitakina sy fidinana an-dalambe isan-kalina izay tsy nahita mpivoana ataontsika hoe vokatra aloha zany ny teto Antananarivo renivohitra manokana androany indray hitantsika ihany koa ny fihetsiketsehana nataon'ny mpianatra raha ny teny vodivorona manokana ho anareo solombavambahoaka Andriamatora Gerson Antoine isany mety mahafantatra bebe kokoa ny tena fond an'ity olany famatsiana herinaratra eto Madagasikara ity mbola misy azo antenaina ve ny isiny vahaolana ao anatin'ny fotoana fohy amin'izao fotoana izao falmerabanao iva dia falmerabania mpanaraka ny Cool-TV any tokatrano tsirairay avy any ny olany délestage izy ity moa zany raha lazaintsika hoe ilay fanjakana mihitsy no ratsy tatana zany hoe raha azavaintsika kokoa ilay izy dia efa saika potika sy rava ary efa mirehatra mena daholo ny sehatra rehetrarehetra eto Madagasikara fa ny délestage aloha zany no hita satria any atokatran'ny olona dia tapaka lava le jiro any atokatran'ny olona dia hitan'ny olona hoe tsy mandeha amin'izay laona ilay fitantanana fa saikany rehetra mihitsy amin'ny banque mondiale efa nyteny hoe 7% ny olona eto Madagasikara mahantra avokoa 7% ny tanora tsy anasa avokoa ny secteur d'activité rehetrarehetra saika atorana daholo fa le délestage ny tena hitan'ny olona fa ny akoatr'izay efa simba daholo fa io aloha tonga anatin'ny tokantranony izy io ve misy vahaolana io misy vahaolana matoa anytany alohan'ny 2002 tsy tapaka ny jiro nananambam-bola amina miliara maromaro fa taty aoriana dia iontranga io inona le tena olana ny tena fototry ny olana dia zao fototry ny olana voalohany dia ilay jirama lasa mpanjinjara jiro sisa fa tsy mamokatra jiro tsony zay tena olana goavana be zay raha tany alohan'ny 2002 dia namokatra jiro ny jirama fa dia aoriana tsy mamokatra tsony ny jirama ny olana ao anatin'izay dia misy ataontsika hoe mpandraraha privé BDB zay tsy tononiko daholo ny referezy ao anatiny le akamakama rehetrarehetra tafiditra daholo mampanofa jiro amin'ny jirama rehefa mampanofa jiro amin'ny jirama ireo société ireo dia zareo miantoka groupe ny jirama miantoka gazoal sy miantoka ny entretien-le groupe dia nefa ao anatin'izay ihany koa ny ataontsika hoe ny jirama mividy kilowattheure lafo
noho ny varotany jirama zany hoe ny fanjakana zany tsy maintsy andatsaka vola be ao foana isa-taona le vola nefa rehefa milatsaka ao dia lasa makany amin'ilay société privé mazava ho azy fa mivaolana aloha zany dia vaolana voalohany dia mila mamokatra jiro ny jirama fa tsy manofa groupe fa lasa ilay tompona groupe privé reto no matavy ankehitriny ilay société d'état lasa navadika société anonyme indray dikan'izany dia zao isy ampiasa vola anonyme maro ndray zany tsofoka ao anatiny eo dia vao mainka hiditra lalina le fahafatesana satria ny olona tsy hampiditra vola ao raha tsy hahazo vola anamafy an'ilay olana nambaranao ve zany lay ataontsika hoe drafim-panarenana iny ny araha-malala lay falora lay jirama ny drafim-panarenana narahana resaka fiovatsata statut zay nambaranao zay hoe lasa société anonyme participation de l'état le jirama anamafy lay fahavoazana efa misy amin'izao fotoana izao ve zany ny fidirana makamin'izay io tsy faiza mitatana io vao maika io manamafy ary vao maika io mamodika ny olana ane dia zao hoe isika ve honnête tsara ao anatin'ilay fitantanana madio tsara ve tsika amin'ny fitantanana rehetra mitsika eto manafatra groupe occasion indray no afaratsika amin'io tsy zaka an'ilay route nationale ao tsika nefa afaratsika ihany lay izy zany hoe tsy misy mazava mihitsy zany ilay fitantanana fa manjavozavo daholo ohatrina ny vitanana andreny inona zavatra inona ny impacte sy ny rehetrarehetra ao anatin'izay tsy faiza mitatan'izay daholo mibango ny rehetrarehetra ao anatiny eo ka ninninona avadika ao na iresaka sala amin'inona ary dia ny ataon'ny tanana ihany ny zava-misy ihany no mitondra an'ilay izy tsy misy azo tenaina ntsony zany eo anatiny lora lay ataontsika hoe fomba fitantanana lay fitondrana amin'izao fotoana izao makasika ny famahana ny olany jiro sy rano eto Madagasikara tsy ny jiro sy rano rery fa io rehefa tsy vavahanareo mihitsy ilay olana tsy maninona fa fomba fanao amin'ny tany mandroso zany ary fomba fanao ny rehetrarehetra hoe mametrafy elana na iza hatrany amin'ny farany ambany ka hatrany amin'ny faratapony any mametrafy elana rehefa ohatra ka tsy vita ilay izy hatrany amin'ny prime ministre io ka hatrany amin'ny filoha-pirenena décision miainga avany eo raha miteny ny filoha-pirenena hoe dia any ataon'ny rehetrarehetra ty any ataon'ny jirama raha miteny ny prime ministre hoe be dia be koa no ataon'ireo dikan'izany fa efandry tanteraka amin'ny mandrindra sy mandamina io fa matoa tsy misy ilay ola tsy voavaha ilay olana dia tsy mahavaha olana zareo hatramin'izao ny famahana ny olana io nge resaka volonté politique zareo ve tena manana an'ilay finiavana mahan'ilay olana tokoa sa hoe avelan-kariary eo ilay izy lasa ohatrany hoe ilay société indray no velona fa lay malagasy izy le redevabilité tamberina ndraikitra tokony hiverina amin'ny vahoaka fa tsy hiverina amin'ireo privé ireo lasa ireo privé mampanofa groupe ireo indray no be atoka ao anatin'ilay izy fa le vahoaka tapaka jiro hatrany potika amin'ny fiarina potika ny sehatrasa eny hatramina resaka taratasy any amin'ny birao rehetrarehetra any miatona daholo ka ao anatin'izay indrindra Andriamatora Gerson Antoine natraiza lay fetra hiarovanareo an'ilay tombontsom-bahoaka satria hitantsika efa nisany zany resaka motion de censure zany hitantsika tamin'ny législature teo aloha tamin'izao fotoana izao ihany koa mandeha ny resaka fa misy ny mahakasika an'izay fitsipaham-pitokisana ny gouvernement zay manahoana mety azo heverina hatraiza lay fahafahanareo hitondra lay tena hoe etaetam-bahoaka sy ny fiadinan'izay eo anivony ihany teny mera-pirenena izay député fivoy aloha efatra ny eo ny tiako resahana hoe nia miaraka amin'ny fanjakana ao plus de 70% mahery ny fitopolo isan-jato ry zareo dikan'izay manana an'ilay antsoina hoe majorité absolue ry zareo ka raha hoe any amina resaka motion de censure na hoe empêchement na zavatra ohatrany sarotra ihany aloha raha tsy hoe efa ny ao an-trano mihitsy no mivadika ao anatin'izay misy efa nandeha zay zavatra efa nisy ny resaka an'izay ihany fa tsy tonga teto aminay aloha zay zavatra zay fa ny antsika dia hoe solom-bava-bahoaka tsika solon-tena vahoaka mpitondra teny vahoaka mitondra ny etaetam-bahoaka ka rehefa zavatra tsy zaka amin'ny vahoaka ary tena tsy mety amin'ny vahoaka dia indrotsika hijoro efa nijoro ny zandrikely eny votovorona ho avy ihany koa ny hetsika maro samihafa satria efa mitaraina ty aminay daholo ny olona rehetrarehetra amin'izao fotoana izao satria tsy zaka ntsony ilay izy ka anjara ny fanjakana mamahan'ilay izy rehefa tsy tiany trango zay zavatra zay fa izay dia hiaraka amin'ny vahoaka tena hoe hiara iosona amin'ny vahoaka mihitsy satria izay no mangetaeta amin'ilay vahoaka ka rehefa mitaky zay mitaky am-pahendrena mitaky am-panajana rehefa tsy voavala izy tsy maintsy anao inonareo manoloana ny raha matahora sy ny fisamborana sy ny fampiasana ny mpitandro ny filaminana samihafa hitantsika rehefa misy hetsika eto amin'ny firenena anao inonareo anatrehan'ireny ny nahy ny teniko fotsiny hoe misy farandolo zavatra rehetra
io tsy naiza na ianao na mitana basy na mitana baiboly na mitana inona tsy maintsy ho faty daholo tsika rehetra amin'ny ora farany dia misy farany misy farany daholo ny zavatra rehetrarehetra itsika fotsiny aloha miady ho antsirariny ary mandrindraindra ny zavatra tokony ho atao sy ny tokony ho ampiariny eto amin'ity tany sy ny firenena ity miady ho amin'ny tombontsoa iambonantsika dia mijoly isika ho an'ny tanindrazana. Agatrany Rajerson Antoine solombavambahoaka Madagasikara atao anatin'ny fanazavany sy ny fomba fijeriny makasika an'izay olany famatsiana herinaratra eto Madagasikara zay. Fandrevitrefotra ny bomba lacrymogène nandritra ny grevy mpianatra ny polyteknika Vodivorona manoloana ny olany fahatapahan-jiro sy rano lava isan'andro. Nisy tsena may ihany koa nandritra ny fifandonana androany. Tonga teny amin'ny toerana nanantanteraka fidinany fotony minisitra amin'ny fampianarana ambony saingy ny emitra tsaha fampiresaka tamin'ireo mpianatra teny amin'ny toerana rina fitiavana no mitatitra ny Antsipriany mikasika izay. Leo fampanantenana pokaty lava ny mpianatry ny polyteknika ny Vodivorona manoloana ny fahatapahan-jiro sy rano lava reny isan'andro nidina andalambe nanao fihetsiketsehana. Teny Vodivorona androany ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ny fanindry an-dalana tamin'ity hetsiky ny mpianatra ity. Raha no heverina ho famahana ny olan'ny herinaratra sy ny rano io antondy io tsy izay araka ny fampitambaovao teny an-toerana fa anatanteraka fanadiovana vaobe. Fanapakevitra sy fihetsiky ny ministra izay pia ny ambaratonga ambony izay nanamafy ny tsy fahafalian'ny mpianatra. Nanohy ny fitokonana araka izany ny mpianatra raha toa ka lasa nanantanteraka fanadiovana faobe ny ministra sy ireo délégationna niaraka taminy. Niamafy ny fitokinana ka niditra an-tsehatra nandrava izany ny mpitandro ny filaminana nanaparitaka tamin'ny bomba mandatsa dranomaso. Nisy tsy nahazo may nandritra ny grevy ny mpianatra ity ka niditra an-tsehatra ny mponina nisoroka ny fihitarana izany. Nanampy tamin'ny famonoana afo tao aorian'izay fidirana an-tsehatry ny amponina izay ny mpitandro ny filaminana. Mafy mihitsy ato amin'ny tsena resaka tsena siana ianao mamodika fotsiny mba moramora nga moramora nivoana vola be amin'io zany. Sady le mo koa tena tsy niasa mihitsy le mo fantsoka daholo le mo fa tonga teo le mo raiky tonga teo le mo raiky efa maty ny hafa dia tsy nanaty misy fokon'olona zay fantsoky satria ndrehatra be dia rehefa maty fokon'olona izy zay izy vao niakatra avy any dia mody maka rano kely izy dia tondrano kely dia alaina sary osy izy nareo dia amizay ataony le betsika io niasa nefa raha mba niasa izy tokony tsy mahay ohatr'izao le tsenan'olona. Varotanay zay manantena eny io hoanina eny io ny fanananay tsisy manolo na ny mpianatra na ny fanjakana tsisy manolo ny fanananay intelo zay ny tany amin'ny tribonaly miala maina fotsiny zay. Nanantona ireo mpianatra nanao fihetsiketsehana ny ministra teo amin'ny vavahadin'ny polyteknika tokony tamin'ny 12 orataondro no tsenain'ny mpianatra tamin'ny siontsioka sy ny orakoraka ka niemotra tsy saniditra ny vavahady lasa ny verina ary tsy nisy ny fifampiresahana. Indimy tapaka isan'andro ny herinaratra
ka maharitra oratelo izay fahatapana izay raha aingana indrindra hoy ireo mpianatra tsy misy ihany koa ny rano. Tapaka izy maraina injo, tapaka izy hariva injo, tapaka izy amin'ny alina indray ary tsy miverina raha tsy maraina ny andro. Rehefa vao maraina ny andro dia tapaka injay ny jiro. Zany hoe tsisy jiro mihitsy zany aty amin'ny polytechnique amin'izao fotoana izao. Nefa izay mpianatra polytechnicienne aty amin'ny Anjerimanontolo, aty Vodivorona dia miankina amin'ny jiro ny fiainanay. Mahandro sakafo izay tompoko dia amin'ny jiro. Raha tsisy jiro izay dia tsy misakafo. Eo koa nefa ny rano. Ny rehefa tapaka ny jiro dia tapaka koa ny rano. Zany hoe tsisy rano aty amin'ny polytechnique amin'izao. Tsisy rano idiovana, tsisy rano sotroina. Rehefa miverina ny rano dia rano tainy no sotroinay aty amin'ny polytechnique. Fangaro amin'ny tainy rano sotroinay. Efa nandritra ny fotoana ela no nampanantena ny fitondram-panjakana fa mahay olana ny jiro sy rano ary tsy fahampin'ny fotodrafitrasa ety amin'ny polytechnique ny Vodivorona. Saingy tsy nisy tanteraka izany hatramin'izao. Tsy mila fampanantenana pôkaty izy ireo fa vahaolana azo tsapahi-tanana, mamahaingana sy maharitra ny olana ny jiro sy rano no takin'ny mpianatra. Zay tompoko efa leo fampanantenana pôkaty. Zay moa tonga anay mitady zay moa tonga anay miado amin'ny polytechnique. Zay efa leo fampanantenana pôkaty, efa leo procédure fa ny zavatra tiavinay tompoko dia zavatra mitsangana. Vahaolana zay tompoko dia tsy niresaka amin'ny tsony fa efa leo fampanantenana pôkaty. Isa-taona izay mpianatra dia mandofa trano 7,000 isako mpianatra. Zany hoe fitambaranay fitambaran'ny vola lohanay zany isa-taona 10 tapitrisa. Makaiza tompoko io vola io tsisy retour aty aminay mpianatra. Tonga aty foana izy tompoko fa dia mampanjigisa fotsiny ny ataony aty aminay. Ny fangatahanay tompoko dia ny jiro, voalohany indrindra ny jiro dia château d'eau, hoe angatanay tena château d'eau. Ary tsy rano tay tompoko ny angatanay fa rano fisotro madio. Maharaka ny mpianatra, farak izay malaky. Naharitra adiny 4 ny fifandonana teo amin'ny mpianatra sy ny hémorrague. Nanamafy ireo mpianatra fa hitoy ny tolona mandrapisan'ny vahaolana maharitra momba ny famatsiana herinaratra sy rano eny amin'izy ireo. Andrasana araka izany ny toy ny raharaha. Dia izay ihany koa no hoentsika misendivedivety ao anaty doka fohy. Aza misaraka aminay ary. Olo Diabe, Mila connecté. Olo Diabe, Iki Finete. 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 Iki Finete, Iki Finete. Yes, yes, Iki Finete. Iki Finete, Iki Finete. Yes, yes, Iki Finete. Iki Finete, Iki Finete. Yes, yes. Grâce à Netmans 25 000 et ses 4,5 Go, t'as plus de data pour plus de fun. 4,5 Go de net à utiliser à tout moment, quand tu veux, où tu veux. Et c'est toujours à 25 000 arrière seulement. Tape vite le dièse 322, étoile vite, dièse. Quand l'outil ne suit pas, la maîtrise disparaît. Précision absolue, puissance maîtrisée, efficacité sans faille, fluidité et contrôle. Un vrai pro, c'est qu'un outil change tout. Stayer, précision, puissance, performance. Fabriqué en Espagne. Ino malesa tangan live. Ti, broxelesi. Ino? Broxelesi. Ino ko malesa san. Oh, boisson vovô mampatanjaka. Oh, Miss Energy drink de Miss Cola. Oh, mety amindry sady mety amla. Oh, ino agnaran Brox. Mahazunda, yeah, mahazunda. Zay mila boisson, mahazunda, yeah, mahazunda. Oh, zay mila boisson, mahazunda. Oh, mahazunda. Zay mila boisson, mahazunda, yeah, mahazunda. Ame parol, Brox ayan.
Tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao, olona 7 no namony ainy nandritra ny fety amin'ny Pentecote raha ny antontanisa ofisialy teo anivony sy CHUJR androany 7 ihany koa ireo nahiditra hôpitaly raha toka miisa 570 ireo tonga anjava fahasalamana antontanisa izay nahitana fienana oarina tamin'ny tondasa rano fanajadiana. Araky ny tatitra ny avy ao amin'ny hôpitaly HCR androany na tratra 7 ny olona maty nandritra ny andro roa fety ny Pentecote lasa teo 4 tao amin'ny sampana vonjitaitra na ny service des urgences médicales ary 3 tao amin'ny sampana réanimation médicale. Antontanisa izay nahitana fienana oarina tamin'ny tondasy rano fanazavana. Niena ihany koa ny tahany fizahana ara-pahasalamana sy ny fampidirana hôpitaly tamin'iny fety iny. Raha tao amin'ny sampana vonjitaitra 570 ny isan'ireo nizafahasalamana tamin'ny andro ny Pentecote sy ny alatsinainy. 570 izany tamin'ny tondasy. Fampoizinana ara-tsakafo sy noho ny fisotroana toka be loatra ary ny fikasana monotena no saika antony fampidirana hôpitaly izay ny isa 7. Mahakasika ny intoxication aiguë vokatry ny zava-pisotro misy alcool dia olona ray lahy no voaray ny andron'ny Pentecoste ary tsy nisy ny vehivavy. Toy izany koa tamin'ny alatsinain'ny Pentecoste olona ray lahy ihany koa no voaray ary mbola tsy nisy ny vehivavy. Ho an'ny tentative de suicide indray tamin'ny andron'ny Pentecoste olona roa lahy sy ray vavy no voaray. Raha tamin'ny alatsinain'ny Pentecoste dia olona 3 lahy sy ray vavy no voaray tao amin'ny réanimation médicale. Ny resaka areti-tsakafo na ny maladie diarrhéique kosa dia nisy zazakely iray tratrany intoxication alimentaire. Rano fanazavana nahitana fiankarana ny tahany lozam-pifamoivoizana nandritra ny fety lasa teo. Entanina trano ny rehetra hitandrina eny ampamiliana sy eny an-dalambe amin'ny mety isiany lozam-pifamoivoizana hoy ny tompona andraikitra na tsy amin'ny andro fety aza. Tsy nahafapo solom-bavam-bahoaka ny valiteny anjony nandritra ny fionana tamin'ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola androany. Isan'ny voaresaka tamin'izany ny afisian'ny fanitsiana ny teti-bola-panjakana amin'ity taona ity izay miteraka tsy fampiana ara-bola eo amin'ireo solom-bavam-bahoaka ireto farany izay ifanatrika amin'ny gouvernemanta ny alakamisy sy ny zoma ho avy izao ka nilaza ny anoza fangataham-panazavan'izay ny Antsipriany. Naritra adiny ray mahery teo ny fivoriana ny katotrano ny raha ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola sy ireo solom-bavam-bahoaka teny amin'ny anteny miram-pirenena androany maraina. Fivoriana ny resahana momba ny teti-bola ny teratrim-panjakana ity saingy tsy afaka namaly an'izay etahetan'izy ireo ny ministra amin'ny anarany manokana fa tsy maintsy miandry ny filan-kevitra hoy ny fanazavana. Katotrano le resaka dia tsara angambany raha izy ireo nampiantso no ilaza ny andindinina ny zavatra ny resahana teo fa ny azoko ambara fotsiny hoe matoa ministra ny fitantanam-bola no nampetson'izy ireo ikatotrano dia resaka teti-bolan'izy ireo zany no ady-hevitra tao anatin'izay fampetsona izay. Ny ankamaroany zavatra nangatana nefany dia efa nentina tena nivon'ny filakevitra ministra avokoa ary efa tsy tafavoaka tena amin'ny filakevitra ministra le izy dia nanambarany izay fanapa-kevitra ny filakevitra ministra izay fotsiny dia izao afaka nivoaka izao. Taorian'izay fivoahan'ny ministra izay mbola nanohy ny fivoriana tsy azo natrehina ireo solom-bavam-bahoaka. Naritra ela ihany koa ny ady-hevitra ny fanaovan'ireo sambolom-boafidy ireo. Ny safidy tsy ny teny ny ankamaroan'ireo député avy tao amin'ny efitrano fivoriana rehefa nanotaniny. No hamarininy ny solom-bavam-bahoaka Gasikara Fenisoa fa nanodidina ny resa-bola eo anivony anteny miram-pirenena tokoa ny nampiantsoana ny ministra. Tsy mifanaraka amin'isan'ireo solom-bavam-bahoaka ankehitriny ny teti-bolan'izy ireo hoy ny fanazavana. Vokany, maromaro ireo mpanolotsainy député tsy mandray karama noho ny tsy fisian'ny fanitsiana ny LFR dia niroso tamin'izao fampiantsoana izao izy ireo. Kanefa tsy nahazo ny valy na afa-po akory tamin'ny ministra. Resaka karama tsy voalo misy CT permission député voatendry ary efa nandray karatra mbola tsy nandray karama dia izay moa ny zavatra ny fampiresana tamin'ny ministra ny vola sy ny teti-bola teo. Anisan'ny resahana zany makasika ny teti-bola ny antemiram-pirenena satria ny ampy 13 ary 51 taloha 63 zao ny ampy zany ny teti-bola nefa tsy netsika dia zany rehetra zany tsy maintsy hoe tokony révisena tao anatin'ilay LFR. So zavatra zao nge tokony tsy nisy fa satria tsy misy LFR dia tsy maintsy mifampiresaka amin'ilay ministra tompon'andraikitra dia namaly ny ministra fa ny conseil no nanapaka an'izay dia mangataka indray zany député zany zao hoe
alô zany mpikambana ny gouvernement no resantsika fa tsy voavany ministre lisy dia miara-mahititsika fa misy olana eto amin'ny firenena dia zany rehetrarehetra zany tsy maintsy anatanterahana ny atao hoe fasafasy amin'ny mpikambana amin'ny gouvernement zay zany satria tsy ampitsony na interpellation hoe atsova ministre zao atsova ministre zao. Rehefa nilaza ny ministra androany fa tsy afaka mandray fanapahan-kevitra manokana ny tenany dia miandry ny valiny avy amin'ny gouvernemanta ireo solombavambahoaka amin'ny 12 sy 13 jona ho avy zao raha tsy hiviny no fotoana voatondro ifanatrehina solombavambahoaka amin'ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta izay tontosaina eny amin'ny lampany Tsimbazaza. Ankoatra ny raharaha ny antenimieram-pirenena manokana dia andrasana mandritra an'izany fionana izany ihany koa ny resahana momba ireo zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ho iatrany ny fanazavana. Lafomba vao afa vetivety afaka mandony sara pitaterany amin'ny alalan'ny Airtel Money manomboka zao. Ireo mpanjifa misafidy ireo taxi moto anatin'ny VMTM na ny vovonana mpitatitra taxi moto mailaka. Dingana goavana no vita teo amin'ny rotonty izay mariky ny firosona makany amin'ny Matianina ho an'ny taxi moto. Anatin'izay VMTM izay eo koa ny fanomorana sy fanafainganana ny fifanakalozana rabola eo amin'ny mpamily sy ny mpanjifa. Ankoatr'izay nisy ihany koa ny fanomezany Airtel gilet mitovy ho fanamorana ny fijeren'ireo mpanjifa ireo taxi moto miara-miasa amin'ny Airtel Madagasikara ho anatin'izay. Andao rahantsika ny antsiprian'izay. Izay moa zany dia namena nytony gilet menamena tony ho an'ny taxi moto. Ety andota-penaka amin'ny birao afaka manantona dia mahazo an'ireto gilet reto. Misy tombontsoa be da be zany ny ananantsika an'ireto gilet reto. Ianareo mpanjifa taxi moto mailaka mba sécurité anareo afaka tsy mikirakira vola ianareo fa afaka mandoa amin'ny Airtel Money. Saiko tsy hisaotra ny Airtel izay nanoana ny VMTM na ny vovonana mpitatitra taxi moto mailaka. Ny VMTM no ara-dalàna ara-panjakana tanteraka amin'ity resaka fitaterana dia roa eto Antananarivo. Azo antoka tanteraka zany ny taxi moto VMTM. Dingana lehibe no tanteraka androany ho an'ireo mpisehatra amin'ny fitanterana amin'ny kodiaran-droa. Tsy izany fa ireo mpikambana amin'ny VMTM, vovonana mpitatitra taxi moto mailaka sy ny Airtel Money Madagasikara. Tanjona amin'izany ny fanafainganana sy anamorana hatrany ny fifanakalozana ara-bola eo amin'ny mpamily sy ny mpanjifa amin'ny alalan'ny Airtel Money. Mba anamorana hatrany ny andavanandro ny mponina. Ny Airtel Money dia manome toky hatrany ny mpanjifa fa azo antoka, mora ampiasaina na iza na iza ary amin'ny fotoana rehetra ny tolotra rehetra ao amin'ny Airtel Money. Lafomba vao afa ny fiarovana ny ranomasina sy ny arena ho anatin'ny fiarovana no avintsika. Izay no nasongadin'ny Andry Rajoelina tany nisy nandritra ny feonam-be iraisam-pirenena momba ny ranomasina. Eto Madagasikara sahirana ny mpanjono anatin'ny fiariny amin'ny fiainana andavanandro. Tsy ampy ny fitaovana tsy misy ihany koa ny fanampiana kakely ny vokatra sy ny volamiditra. Trango izay mampiseho miharihary fa lavitra ny lahateny nataony zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Eto amin'ny morontsiraka ny Madagasikara avaratra maharitra sy maizina ny alina ho an'ny mpanjono tsotra. Maro amin'izy ireo no tsy maintsy mivoaka an-dranomasina amin'ny alina, mianjera amin'ny loza sy ny tsy fahamarinan'ny toetrandro. Mihena hatrany ny trondro azony ary tsy ampy anohana ny fianakaviana ny vola miditra. Mba mamintana ny alina izay afaka mamintana alina, le mamatsanga le sitomna fa tsisy hitanareo fa tsisy anaty ranomasina noho ny fitsefan'ny rano. Dikan'izay le potentiel ivelomany efa hely ka sahirana be zay amin'ny resaka velon-tegna ato satria anao fa avy fotony eto magnontany sahirana zay mpamintana ato ny voalohany ny laoko ato nefa be ranomasina hitatsika io fa tsisy zara mahazo 5 kg zegny tontolo ny alina araiky mandeha mamintana ato 50 000 francs le kilo 250 000 indesina milogno vady aman-janaka écolazy ao vary hoanigny ao lamba hoanigny ao tegna fa sahirana be ny mpamintana madinika ato. Ankoatr'izany fahasahiranana zany misy koa ny olana ara-pitaovana mitoetra eo amin'ny fahaterana ny lakana ampiasainy ary tsy afaka mamerina izany izy ireo noho ny tsy fampian'ny vola. Nandritra izany ny fepetra tsy azahoana manapaka azo izay natao iarovana ny tontolo iainana dia nampanahirana ny mpanjono satria tsy misy solony azo ampiasaina. Le matériel ny tena manampitrotroka zay ato satria izy voalazako teo igny le lakana zegny ato tsy zarizary. Zay zegny le fagnanaovana lakana ty zay magnano kakazo ny ato. Ke le kakazo amizay zany
Andriamatoa filoha Andry mampagnategna hoe mila hatao nosy maitso Madagasikara. Ke izy namboa nagnaboaka lalagna fanjakana hoe tsy azo atao amin'ny kapa hazo. Ke rehefa tsy kapagna zany hazo zay tsy nagnamboatra lakana ekina. Ary nagnaraka antsakany sy andava le lalagna misy. Ke noho le fagnarahana le lalagna zay miteraka ologna amin'ny ato satria efa lony lakana. Magnampitotraka le fiasany ato ke io zay mba angatanay. Eo amin'ny kabarimamy any ivelany sy ny fahaverezan'ny mpisetra eo an-toerana misy elanelana lehibe misarona. Ireo mpanjony malagasy izay tena miasa mivantana amin'ny fiarovana maharitra ny ranomasina dia mangataka tsy kabary fotsiny fa asa sy fanampiana azo tsapain-tanana. Ho azy ireo ny fiarovana ny ranomasina dia manomboka amin'ny fiarovana ny tenany aloha. Ao anatin'izay sehatry ny jony izay hatrany miasahirana ihany koa ireo mpanjony madinika vao mahazo hazan-dranomasina amin'izao fotoana mihena andro aman'alina ny vokatra entiny izy ireo avy manarato raha ny any mahajanga manokana amin'izao fotoana izao. Sahirana ka arak'izany izy ireo ka misy ny mijery vadina hafa amelomana ankonany ireo mpanjony madinika izay manao antsoavo amin'ny fanjakana maefa manoloan'izay. Anja Robert Kolomajanga no mitaditra ny any Cyprien-zay. Efa miasasatra vao mahazo hazan-drano ireo mpanarato aty amin'ny morontsiraka avaratra andrefany Madagasikara manamorona ny Ankomany, Marsakoa, Antsakoambezo, Antsanikira aty amin'ny faridranomasiny Mahajanga. Raha ny loharano-baovao dia tsy maintsy mandeha au large ireo mpanjony madinika ireo no manarato amin'izao fotoana izao vao mitondra hazan-drano mody. Noho ny afitsika ireo plongeur izay mitifitra filao eny amin'ny marivorivo raha ny fanazavana. Au large miala 6h wa 9h vutonga agny. Au large agny mihitsy miasa. Halany mihitsy potika le vato marindriny eo. Halany jiaby. Amin'ny vato regny zany tena misy filao? Misy regny, amin'ny vato tena misy filao fa izy le potin'olo. Io plongeur mihitsy le mpijibiky reo. Reo zany tegna manimba le vato jiaby eo. Tifirindreo ao filao lany. Azondreo filao jiaby eo. Le tarianaka filao amizay koa avy le sasany baka mikoko malira koa. Dia tsisy amizay filao eo. Efa mihabetsaka ihany koa araka izany ny mpisehatra amin'ity asa jony ity eto Mahajanga. Raha tany amin'ny 12 taona lasa tany hoany mitondra hazan-dranomasina 300 kilao ny mpanjony iray raha toa ka efa nihena ho 12 kilao na 10 kilao isan'andro izany amin'izao fotoana izao. Misy fotoana mody maina raha ny fanazavana hatrany. Amin'izany zao mahazo filao farany tsy mahazo zao amin'ny andro raiky mandeha eo amin'ny 300 kilo zany. Zao raiky foana miasa. Nomboko na enena jusqu'à amizao ty farany mahazo anao 20, 15. Farany mahazo zany misy tsy mahazo mihitsy. Misy mahazo eo 2 kilo. Dia zany atao fandeha zany lasa sasatra be zany le filao zao. Miasahirana araka izany ny mpanjony madinika ka voatery mijery asa hafa entina melomana ny ankonany ny vidim-piainana raha teo mialafo. Fiainana zany lasa mijaly be mihitsy. Lasa sahirana be mihitsy zao amizao. Tena fa tsy hay mihitsy ny zavatra atao. Lasa fa tsy hay zany le zavatra atao zany fa lasa fa io fa miatrika le zeva misy zay zany le tena marina. Fa magnano fa le filao zao amizao tena maro mihitsy aloha mijanona tsy manao satria zany sasatra izy boko misy ane tsy mahazo mihitsy. Io manko fa tsy RSN fa ny tegna tompony fogna hoe mizaka azy hoe magnano asambady koa hoe tokony hanovoana azy. Satria zao maro didy ataoko zanako mianatra aty Majunga mamono tragno zao 400 000. Zanako koa eo kolazy aleo zao nagnano zavatra hafa. Manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana araka izany ireto mpanjony madinika ireto mba hanokatra orinasa ho azy ireo. Le fanjakana zany amin'le resaka orinasa mba asiagna asa zany amin'le resaka ambanivolo mba misy orinasa mitsangana mba famonjena zay vahoaka madinika ambanivolo zany. Mangataka le manorina tetika asa tokony hoe ivelomana elana amin'le fantrana sy jaly agnatin'ny vahoaka zany. Zay zany le mbo antsoavo tiako atao amin'ny mpitondra fanjakana. Tsy mahavelona efa sasatra be le izy. Isan'ny sehatra iray mamelona ankonana malagasy ny jono saingy efa mihamaro ny manao azy ankehitriny. Miasasatra ihany koa ny fahazahoana azy. Isan'ny etahitan'izy ireo ny amoronana orinasa ho azy ireo. Eo ihany koa ny hijerena akaiky ireo plongeur izay mitifitra filao amin'ny faridranomasiny Antsakoambezo, Antsanikira sy ny manodidina eny.
dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampalalam-baovao any androany ankasitrany ianao nanarak'izay hatramin'ny farany mandra-pitafa ho amin'ny rapitso ary tombokilasy tombovavy Poisson vovô mampatanjaka. Brox nous a présenté Ni Vava. Un vrai pro, c'est qu'un outil change tout. Stayer, précision, puissance, performance. Fabriqué en Espagne. Nous a présenté Ni Vava. Avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.